Tsy maresika amin'ny fanatanterahana ny dinika eo amin'ny filoham-pirenena sy ny solombavambahoaka ary zareo avy eo anivon'ny parti républicain de Madagascar na ny PRM. Raha ny fanazavana izay nentina Andriamatoa Ralson Roger Tkomantsy dia mana amin'ny tsy hanatanterahana ny dina eo amin'ny fahefana mpanao lalàna sy ny fahefana mpanao tanteraka izany antoko politika izany. Izay PRM zany indrindra fa ny tenako dia tsy makasitraka ny fionana zany. Ny antony moa dia voalohany hitatsika tsara ny savorovorona izy tao amin'ny antenimieram-pirenena ireny fa le fara tamin'ny fikasana hoe analana ny filoham-pirenena izay maria koa zany fa tsy vahaolana koa zay ho an'ilay PRM satria ny antony dia tsotra, tsy maintsy tandrovana foana ny fipetrahan'le filaminana ara-lalam-pandroana hoe ordre constitutionnel satria efa république fahefatsika zany dia ny filoham-pirenena no manamarika an'izay. Ankehitriny dia hoe izy zany fionana zany dia fantatsika fa mizara telona amin'ny antenimieram-pirenena azy, misy apahany manohana an'izany izay maniry izay fionana izay, misy ampahany maro izay mpanohatra ny filoham-pirenena teo aloha izay mbola milaza fa hoe tsy ilaina koa izay fionana izay, ary misy reo nanohana filoham-pirenena izay vao nanao valan-dresaka fantatsika izay tsy makasitraka koa izay fionana izay, ka n'izay fizarazarana telo toko izay ary dia efa manapony foantsika fa ho sarotra ny fanatanterahana zany hoe pacte de responsabilité zany. Ary indrindra fantatsika fa ny pacte izay natao teto amintsika teto dia misy foana ny aia amin'ny fanatanterahana azy, ary matetika moa dia tsy tanteraka mihitsy satria tsy mitana ny teniny izay monosony an'ireny pacte ireny. Ka amin'ny tenako manokana zany PRM dia heverinay fa aloha samy tana ny andraikiny avy ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna fa lalam-pandroana dia mametraka tsara mihitsy fa raha ifandray amin'ny filoham-pirenena zany ny solombavambahoaka dia amin'ny alalan'ny soratra zany na amin'ny anaran'ny serasera-tsoratra ny fanaovana an'izany, ka mbola mametraka ary zay hoe sao misy ambadika hafahafa ndraiky io fangatahana fiorana filoham-pirenena.